Salama daholy a tahiny tompo Jesosy daholy a isika rehetra manonona ny fiadanana amintsika mpanaraka ny pejy. Ahoana tokoa moa zany hoe misy olona zany manompo izy a manompo an'Andriamanitra izy miditra fiangonana foana izy, fidirana voalohany, fidirana faharoa, fidirana fahatelo, manenjika fivoria mpiangonana izy a, tsy tapaka mihitsy izy a isaky ny fety paskala, ny pentecosta, ny krismasy a, présent foana izy a mandritra ny zaika be a, synodam-paritany sy ny sisa rehetrarehetra zany zay ilainao mihitsy. Kanefa izao zao no eno tsara, telopolo taona izy nanompoana zany am'izay rafitra izay, 70 taona, 50 taona, tsy maninona 80 taona mihitsy fa ny olana de izao a, tsy voarayany mihitsy ny tenin'Andriamanitra, tsy voarayany mihitsy a Jesosy Kristy, fa ny zavatra masaka ao andohany a dia ny fanindraindrana n'ilay mpitondra fivavahana sy ilay anaram-piangonana. Misy olana be zany a, misy problème be mihitsy zany hoe 30 taona ianao a nanompo tao foana, 70 taona, 50 taona, 80 taona, kanefa tsy voarayanao ny soratra masina, tsy nandray ny fanahy masina ianao, efa niraisinareo va ny fanahy fony voaniny ianao, tsy tafalatsaka tao anatinao akory ilay tenin'Andriamanitra, tsy fantatrao akory Jesosy Kristy sy ny asan'ny fanahy masina, ny vokatry ny fanahy, ny zavatra ohatr'izany tsy misy fantatrao, fa ny zavatra masaka ao an-tsainao de ny anaran'ilay mpitondra fiangonana sy ilay anaram-piangonana, de iny no indraindrainao ary sarotiny be mihitsy ianao, vovoakitikitiky ny zavatra iny, tena zava-doza be zany ary tsy hidirana ny fanjakan'ny lanitra, hisatra be mihitsy zany, tena hisatra be mihitsy. Ary zay le ambaran'ny soratra masina hoe tonga voapetaky ny vy mamay a ny fisainany sy ny fieritreretany, ka androany zany a de anazava amintsika hoe inona moa ny antony mahatonga an'izany, inona moa ny antony mahatonga an'izany. Voalohany a ny soratra masina de nampianatra antsika hoe aza mahafoy ny fiarahan'ireo miangona, fa mifananara kosa maika fa efa tongotra ny farany. Surtout am'izao vaninandro iainantsika izao teny efa farany, efa akaiky ny farany. Hebreo 10:15 misy an'izany soratra masina izany, aza mahafoy ny fiarahanareo miangona. Dikan'izay a de hoe za zany raha mizara pioba eto, be da be mantsy nareo no miteny hoe io lehilahy io manenjika tsy misy atao afa-tsy ny manenjika fivavahan'olona, mampirisika olona tsy hiditra fiangonana, mampitsoka pimbo zay efa ao anaty fiangonana indray sy ny sisa be da be zay afaka ilazan'ny olona azy zany, mifampitohy am'izay zavatra resahantsika izay. Kanefa za ito tena mampirisika mihitsy hoe aza mahafoy ny fiarahanareo miangona, aza mahafoy an'ilay fiaraha-miangona, fa mifananara kosa. De izay le ataontsika eto amin'ity pejy ity foana, mifananatra isika, mifanitsy, mifanoro, satria zany de zavatra takin'ny soratra masina ihany koa nge zany, ary voasoratra ao amin'ny baiboly zany, anjaranao indray ny mikaroka an'izay ao anaty baiboly, sady mba mampiasa saina kely ianao mamadimbadika, mampiasa saina kely surtout mba mitadidy ihany koa mba mampiasa an'ilay atoto, satria zavatra tsara koa zay ahafahanao manantona akaiky hatrany an'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'ny apprentissage, ary mampiraiki-pity anao ihany koa zay am' Jesosy Kristy. Fa iverenako ilay sujet teo hoe 10 taona, 70 taona, 30 taona, 80 taona nanompoana an'Andriamanitra, fa tsy misy afa-tsy fanindraindrana, anaram-piangonana sy fanindraindrana, mpitondra fivavahana. Zany no masaka ao an-tsainy, fa vita be izy koa ke vita, tsy misy soratra masina mihitsy, tsy misy fahalalana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ao anatiny, satria ny zavatra toriana ao am-piangonana dia tsy voarainy. Be da be ny antony mety mahatonga an'izany, be da be ny antony mety mahatonga an'izany. Possible ka anankiray mety ho lay pastora mihitsy no fetsifetsy possible mihitsy zany, ilay bisopy mihitsy no fetsifetsy, ilay kohenina mihitsy no fetsifetsy, ilay dada mihitsy no crapule be, marani-tsaina be amin'ny filalaovana toko sy andiny ny soratra masina, de raisiny ny soratra masina iny de hainy mihitsy ny tanisan'iny, ary afangarony amin'ny karazana témoignage vitsivitsy hoe za de itenenan'Andriamanitra manokana mihitsy
fa nga ianao tsy afaka itenenan'andriamanitra manokana. Za de mahita fahitana fa nga ianao tsy afaka mahita fahitana. Za de isan'andriamanitra manokana fa ianao io nga tsy afaka isan'andriamanitra manokana. Izao ny tenin'andriamanitra tamiko fa andriamanitra nga tsy afaka miteny aminao. Matin'io ange zany zavatra zaraiko antsika vitsivitsy izany fa izany de zavatra miverimberina matetika ary tsy vitsy ireo milaza hazo mpanompon'andriamanitra lehibe hoe nandray ositra ho nandray ositra. Tsy ratsy akory ny mandray ositra fa be da be ireo milaza azy ho nandray ositra. Be vao ositr'andriamanitra hono izy. Bisopy Cohen, Lomboafidy, mpaminany profeta sy ny sisa rehetrarehetra, izy ho ny voaositra fa ianao nga tsy afaka hosoran'andriamanitra. Zany zavatra izany zaraiko antsika zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana ozy ny baiboly afaka raisinao zany. De inona moa tiako iverenana amintsika le hoe ilay mpanompon'andriamanitra mihitsy ho iaho teo amin'ny fetsifetsy de lazainy fa nandray fahitana tamin'andriamanitra izy nitenenan'andriamanitra amin'ny vatana izy izao sy izao izy zany hoe isaky ny teny zany izy de izy izao foana izao foana nefa hoanao zany baiboly izy tsy maintsy mitompo fa izao kosa tsy maintsy miaina. Zany hoe mila diserne tsara zany ianao, jerenao tsara mihitsy zany ny fomba firesak'ilay pastora. Problème antsika koa nge indraindray isika mihitsy tsy de hiasa saina ohatrany hoe miandry fahanana fotsiny de zay tenen'le pastora eo zay lazainy eo zay tantarainy eo de mitady fotsiny tsika miaraka amin'ny vava mitanatana fotsiny de fahana-potsiny tsika fa mba mikaroka koa indraindray mba mamantatra ny sitrapon'andriamanitra. Mba mamantatra ny sitrapon'andriamanitra mikiry amin'izany. De rehefa mikiry isika mangetaheta de andriamanitra nge tonga aminao izy midina aminao izy ary manatona anao izy mamana anao izy. Afaka ataon'andriamanitra zany inona ny mahatsotoa azy ny zanany latokana ary meno maimaim-poana teo amin'ny hazo fijaliana ka ho iha teo hoe misy pastora fetsifetsy misy Cohen fetsifetsy misy bisopy fetsifetsy misy profeta fetsifetsy misy révérend fetsifetsy sy ny sisa be da be fa anjaranao mamantatra an'izay. Ka ny tiako antongavana amintsika ny tiako holazaina amintsika de hoe fa tiako ray lavaka ny ianao raha ohatra hoe mivavaka ianao fidirana voalohany fidirana faharoa tsy tapaka mihitsy ianao mitady rakotra tena fervente be ianao miditra sampana lehilahy lehibe vehivavy lehibe sy ny sisa rehetrarehetra kanefa inona no mba zavatra azonao manendraendra fiangonana fotsiny ianao manendraendra mpitondra fivavahana zany no antom-piainanao. Sarotiny mihitsy ianao raha voatonotona le anaram-piangonana sy ilay antsoina hoe dada mandiny tena fa tena fitiavako anao ny izarako anao an'izany tena fitiavako anao ny izarako anao an'izany satria etsatera ny lalana makany an-danitra ka izahay moa de manetanetana atsika foana sy mizara ny sitrapon'andriamanitra aminareo foana malaitaitra anareo foana atsaniko le izy fa lasa ohatrany hoe lavabe sady ohatrany lasa hoe be sermona be ka mety efa leo indray nareo amin'izany zavatra resahako zany. Teny kely atsipoko amintsika fotsiny tsika mpitarika zany Matthieu 23 aza milaza isika taritana mantsy aza milaza olona ity an-tany ho rainareo averimberiko foana zany soratra masina zany mahatsara anareo ny teny verimberina mahatsara atsika aza milaza olona ity an-tany ho rainareo fa tokana ihany ny raitsika de ilay any an-danitra ny raitsy to rainay izay any an-danitra satria ny olona nge rehefa tsotsonao ray de ohatry ny voamaika lasa mitombo nego ao anatiny hoe voamaika izy lasa midinedina be da be ny mpanompon'andriamanitra tratra an'izany satria atsonao hoe dady iziko de izy koa zany hoe ty ilay zanako malalako de lasa am'izay ianao irakirahany manao déménagement manao ndrarahany ohatrany zanany ianao ary manaiko zananyko fa tsy manaiko ho zanak'ilay raitsy to any an-danitra tilio mange zany zavatra zaraiko anao zany so de lazainao fa mialina anao indray amin'izany zavatra zaraiko anao zany Matthieu 23 ihany ho atsika mpitarika indray zany mpitondra fiangonana bisopy Cohen sy izay lazainao azy ho atsika mpitondra fivavahana aza mety atao hoe mpitarika ianareo fa ekeo Kristy no lohan'ny fiangonana
hitarika atsika fa ny orana de raha vo mandray an'io didim-pahasoavana io ohatra hoe aza mety atao hoe mpitarika ianareo de mangovitra sy matahotra sao de tsy mandeha am'lony ny ampahary-folo-karena rahalahy sao de tsy mirotsaka ny rakotra ranabavy tsy haiko partage fotsiny ana anjaranao mandinika marary soa atsika rehetra tianao Jesosy velom-batoa